fa nanomeny heviny manokana mikasika ny fifidianana moa Andriamatoa Norbert Ratsirahonana mpanolo-tsaina manokana ny filohan'ny tetezamety taoriana ny fifanaovatsiny ny famatsimbola ny fifidianana izay isan'ny miresahany ary mikasika ny tondrozotra ny fanaovana fampeloza kevitra melohan'ny fotoana sy ny lalàna amin'ny feny filatsahana ho kandida Lovaramanantsoa sy Mamy Rasoanaivo. Madagasikara fa izy azadiny fa miaraka miasa amin'ny SADC tsika momba ny fanatanterahana feuille de route ary ireny zao nandalo teto zao ny équipe de médiation SADC dia nandalo teto koa le comité moment sécurité SADC mbola miandra ny fandalovana ireny zany zao tsy ho ela namany miakina am'izay zao mpanao politika manaka fa ny fantatra aloha dia ny hoe raha momba ny hoe eo amin'ny fiadidinan'ny tetezamita angambany tsy misy sakana mihitsy nakely ary zany atoavako eto ny filaminana zany eny zavatra relatif zany zavatra eo zany fa ny fanatanterahana feuille de route dia tsy maintsy tanteraka io alohan'ny fifidianana ny problème amin'io moa dia hoe misy milaza hoe ohatra zao hoe tsy misy ny apaisement dia fanontaniako sotra ina ny apaisement dia diavina fa raha ny fantatry tsy misy tsony civil na iray azy any am-pigadrana no ny antony politika zay ny fantatra aloha amin'izao fotoana ka ina indray ny apaisement mbola zavona ka io zavatra alefa-po le hevitra moa zany dia indray hoe nisy tsisy apaisement mampieritreritra lizy hoe teo tonga any amin'ny fifidianana ve tsika satsy fa ny fitondrana dia miezaka hatrany hatrany tady zay vahaolana rehetra amin'ny feuille de route io miaraka amin'ny SADC mba hatongavana amin'izay hoe io ary fa feno lay fepetra azona manao fifidianana lamina malalaka ary mangarara fa izy moa tsy manao propagande amin'izao fotoana vonoa manao dolo eny rehetrarehetra fa ianao koa tsy afaka anrarany navita asa hoe aza tokana na ny asanao na aza atao ny fanokana tsisy milaza an'izany lalàna momba ny code électoral tsisy milazany raha ivolana mielo ihany amandritsy ny propagande campagne électorale mantsy no voalaza fa tsy mahazo manao inauguration officielle ny fitondra fanjakana dia tsy maintsy manaja an'izay zany ny mpilatsaka rehetra tsy milaza an'izany mihitsy izy mbola tsy nilaza an'izany ary tsisy afaka ilaza hoe ilatsaka izy na tsy ilatsaka amin'ny fotoana aloha